izay rehetra tena rehetra dia tonga eto fa tsika no fahasoavana Andriamanitra sy ny famondram-pony izay tonga eto amin'ity toerana ity. Atao tsika no izany famondram-pon'Andriamanitra izany dia manandratra feo isota sy amin'ny voninahitra anazy. Raina masina tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo mbola misaotra sy mankasitraka anao izahay, manome voninahitra anao izahay, misaotra anao izay ny fitatananao nandritra ny herinandro iny mbola tratra amin'izao androandroandro izao indray nomenao hery tanjaka fahasalamana, nomenao tombonandro tsy izy avy aminay zany tsisy herinay zany hoe izay no misaotra tena hoe ianao Jesosy Kristy Tompo mambaliky izany ka tsy hanentsy anoatra ny vavanay misaotra ny anaranao mankasitraka andiranay masino amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona. Alléluia, amen. Et avec la matière, on Psalm 86. Et on dit, il pharaon a été envoyé. Psalm 86, versets 2 à 6. Versets 2 à 6. Donc, on fait une place maintenant. Amin'anaran'i Jesosy, arovo ny fanahiky famasinao Andriamanitra, fonjeo ny mpanomponao izay matoky anao. Tompo, manindra foaniko fa ianao itarainao mandrakariva. Ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao, fa ianao Tompo mangatahako ananganako ny fanahiko. Fa ianao Tompo tsara sady mamela heloka ary te famondram-po amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehovah ary inoa ny feon'ny fifonako. Amen. Sotan'Andriamanitra tsika noho amin'izay noho amin'ny tenin'Andriamanitra dia amin'ny farany nantsika mametraka amin'izay fa fidirana fotsiny ihany. Ny fanamasina fatao anatiko ny amin'izao andro farany izao dia noho ny atakaratsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia nandehanantsika ao anatin'ny finoana, nandehanantsika ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Satria izay tsy mandeha amin'ny fahamarinana sy fahamasinana dia tadio tsara mandrafiry Jesosy dia mitafiry. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Hosea 4:6. Hosea 4:6. Rehefa fisekely ny verset dia par rapport amin'ny verset iny dia ataontsika varaka ny verset. Hosea 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Aussi, c'est ça, parce qu'il y a des gars qui sont c'est ça, ça va être une théorie, c'est qu'elle est parmi les nations. Tous comme nous sommes sabe? Mahataka Jesosy, manana ny fanahy Jesosy ao anaty, io zavatra io tenen'i Jesosy io. Tsika na rehefa namehan'i Jesosy fa mandany fahalalana indray. Ohatran'ny tsy manana tena toky tanteraka amin'ny Jesosy, tsika hoe Jesosy mahita ny zavatra rehetra. Dia mily tsika koa manana hetaheta tena hoe tena ahalala marina ny sitrapon'Andriamanitra, hanao sitrapon'Andriamanitra. Pisako ny verset tsy izao hoe dia ataontsika vavaka ihany ilay izy. Ozy izy ao amin'ny Chant 32. Afataro marina ozy izy dia marina ny manavaka anareo tsy ho andevo. Izy raha atao hoe andevo, dia atao hoe andevo dia ny olona tsy manana ny fahamarinana. Ny olona izay zany ozy izy ny teny hoe omni. Anao hoe tsika vavak'izay, anao hoe tsika vavak'izay. Mahalala tsika ny fahamarinana. Ataontsika rosom-bavaka angatantsika Jesosy hoe Jesosy io ampitomboy atao anatinay ny hetaheta alalanao mafy mba tsy ho roy an'izahay.
Ampitombony afanantinay Jesosy ny tena fitiavana marina akato ny teninao. Tena hoe andeha amin'ny sitraponao. Fa rehefa mangarakara izay zavatra antsika dia hiasa amin'ny fanamasina, lasa hitan'Andriamanitra fotsiny dia hitombo amin'ny fahalalàn'Andriamanitra. Nahoana itsika marak'izay ihany. Raha ilay masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombokely mana kely avy amin'ny Nazareto. Mbola misaotra sy mankasitraka anao indray izay amin'izany teninao izany. Rindra izay raha tsy ampy fahalalàna. Androany izay Jesosy dia mbola voalohany tena dia mihoaka eo an-tongotrao izay. Indraindray izay fanaparaka amin'ny fahalalàna ihany fa amin'ny mandinika ny zavatra teneninao. Ifonanay aminao ny voalohany indrindra Jesosy izany toeto izany. Ary mito zavatra tena hoe izay rehetrarehetra efa nandaraka tamin'izany daholo ihany hoe efa fantatray manana fantatray izay ohatrany hoe minitsy mahalala ny fahamarinana. Ifonanay aminao Jesosy izany toeto izany mamindraha fo aminay mamelahana. Misaotra Jesosy fa fantatro hoe Andriamanitra dia fitiavana ianao dia famindrampony ianao dia fahampony ianao Andriamanitra mamindra fo isan'andro. Misaotra Jesosy na famindramponao amin'ilay tsirairay avy tonga eto maheno izany teninao izany Jesosy satria ny teninao Jesosy dia mitondra fiainana. Ny teninao Jesosy dia manitsy anay isan'andro isan'andro. Ny teninao Jesosy dia mameno anay isan'andro isan'andro. Satria Jesosy raha vao tsy ampiteny dia zava-poana ihany no tonga isan'andro amin'ity toerana ity ary Jesosy efa sisy hetaheta tonga eto dia na inona fahamarinana teninao milatsaka eto Jesosy dia tsy misy voray anay izany. Dia tena hoe mangatak'izay androany amin'ny heron'ny fanahinao Jesosy. Mikasika ny fona tsirairay avy, andonaka ny fona tsirairay avy amin'ny fahamarinana teninao izay ambaranao amin'ny anarana mpanomponao izay mijoro eto amin'ity toerana ity. Misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Nous tous, Jesosy amin'ny Galaty 4:1. Nous izy hoe Galaty 4:1. Mbola zanak'Andriamanitra ihany teneny io. Rehefa nandray fanamasina isika dia tadio ty teniko ty. Teotsika nandray an'i Jesosy dia teotsika nateraka ny fanahy. Ohatr'izy hoe izay nateraka ny fanahy sy ny fanahy fa izay nateraka ny mofo dia izy. Izany hoe ianao izany raha mbola nateraka ny mofo nateraka ny mofo nefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra fa mbola tsy nandray ny fanan'Andriamanitra dia na ianao tsy zavatra azonao izay tenen'i Jesosy fa ohatran'ny tsy misy zavatra voarehanao. Fa rehefa teraka ny fanan'Andriamanitra ianao manana fanan'i Kristy ao anatinao vao milatsaka ny tena tonga dia ianao mihitsy hoe azonao izay ny tian'i Jesosy teneniny. Fa raha mbola tsy manana fanan'i Kristy ao anatiny isika tsy afaka ny andray ny teny io. Tsy azontsika e. Dia ozy izy hoe izay nandray ozy izy amin'ny Jean 3 hoe izay nandray an'i Jesosy izay nandray ny fanan'Andriamanitra no atao hoe zanak'Andriamanitra. Izay nateraky ny izay nandray ny fanan'Andriamanitra no atao hoe nateraky Jean aviantsika kely izay kely izy azafady en Jean 3. Power on. Bluetooth mode. Waiting for connection. Connected. Jean 3 andininy Hoje é o Jean 3:3 manao hoe Jean 3:3. Jesosy namalaka nanao taminy hoe mazay taonao marina dia marina tokoa. Raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Nikodemosy toy izao kely izy mba ahafantarantsika amin'ny fahamarinana. Hoy Nikodemosy taminy
atao ahoana moa izy atao ahoana no ateraka rehefa lehibe no mahazo hita ny ekibodreny rehefa izy ateraka Jesosy namany nanao hoe lazay tao aminareo maka dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Io teny io zany tiako tsindriana amin'ny Galates 5:22 io zany rehefa navay an'i Jesosy ika dia lasa zanak'Andriamanitra satria manana fanan'Andriamanitra dia atao hoe zanak'Andriamanitra dia manana fanan'Andriamanitra dia entsika mavaka ny Galates 4:1 ozy izy ao anatin'ny Galates 4:1 tsy afa ozy izy zaza azafady hoe manaraka Galates 4:1 Or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. En teny gasy izy dia zao teneny hoe tsy afa izy izy zaza fa nambola zazafony izao fanjakan'Andriamanitra dia tsy afa fa taky ny andevina zany hoe ianao zany raha vao manque de connaissance tsy ampy fahalalana qui tu es en Christ dia mbola esclave any ianao na ny zanak'Andriamanitra dia tsy misy différence tsisy fahasamihafana amin'ny olona mivelona. Tsika amin'izao andro fanosy izy Jesosy tena mila mafantatra ny vérité io hoe mila fantatra qui tu es en Christ. Amin'izay aloha tsy atao fampianarana fa diso satria amin'izao ampianatsika izao izy Jesosy be dia be nefa fampianarana vity Odontolo Jesosy izy ao ambadika eo ny fahafetsehany ny afina. Ka anakakitsika hivavaka amin'ny Jesosy androany par rapport amin'ny teniny eo mba tsy hijanona ho zaza ara-panahy foana satria raha ho avy any amin'ny romanlanitra Jesosy ka mijanona ho bebe spirituel foana tsika tena mampalahelo fa tafajanona tsika katra dia sanatria tsika reto zany sanatria hoe subirany tribulation belezana be pendant 7 ans aleotsika miakatra raha te hiakatra tsika dia zao zavana tahako aminareo satria ilay nampiti tena manana fiainana mibavaka manana firaisana Jesosy mivantana azanjery olombelona na tonga tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra azanjery olona mihitsy satria raha vao mijery olona ianao dia miemika foana satria ny olona rehetrarehetra tsy ara-mitovy daholo ny état spirituel mety eo misy olona vao tonga vao nateraka ny fanahy dia mbola bebe spirituel misy efa amboniny spirituel tsy mitovy daholo ny olona rehetra zay no tena Jesosy hoe voaozona zay mampikolobe atsika mihitsy mila mifantoka amin'ny Jesosy amin'izao faran'izao hoe tena tsy zava-tena fahamarinana aleo ny olona andeha amin'ny fahamarinana aleo ny olona tena afantatra la vérité fa tena reno zao mahatonga ny olona ohatrany zay manomezana ity teny teo fa tsy afa ozy izy tambola zaza ihany izy ao amin'ny fanjakana andeva izy raha ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tovy amin'izao tontolo izao ihany dia ataontsika hivavaka par rapport an'io Jesosy ampio zay hitonga ao hifananao mba tena hoe satria Jesosy miteny osy sy Paoly manahafa ny sisaka nanapaka amin'ny Kristy zany hoe mila mahatratra ny ohatry Kristy zany tsika efa tsy mijanona bebe spirituel voavoja voavoja hitona fa mampoa ianao mivojena tena ataon'i Jesosy amonjy miafa dia nefa tsika rehefa tsy mitovy fa bebe spirituel dia fanana foana meo foana ianao nefa tokony efa amahana nefa tokony zara ataontsika hangataka amin'ny Jesosy par rapport amin'ny teny io mba tsy hijanona bebe spirituel mba tena tsy olona mangataka hanina foana fa tena hoe ianao hoe nitamin'ny hanina egalina tenin'i Jesosy mila mivoky hanina isika rehetra satria tsy nofotsontsika fa nofalahy ataontsika tonga mivavaka an'izay Jesosy manalo nohony amin'izany teninao zany Jesosy androany zay Jesosy tena mipozy eo atongotra hoe Jesosy manalo ianao dia Andriamanitra tsy mba mikondany tsy mijuge fa nambola ao anatin'izany situation hoe bebe spirituel zany zay amin'izao Jesosy tena apetrako anatinay manakariva ny hetaheta fanamasiny mba te hitovy anahaka ny ohatra ao Jesosy te hitovy aminao zay Jesosy te hitombo aminao zay te ho lehibe araka anazy Jesosy manalo le olona mpizarana tsy miandro zaraina foana tsy mila miandro mena foana efa tokony izary Jesosy satria anao teny fa be ny vokatra fa mipiasa ny vitsy Jesosy mila anao zay mehoery zay Jesosy afahanay mandroso miaraka aminao ampio zay fanamasinao zay
tsirairay avy eo Jesosy tsy fantatro mety misy ao anatin'izany zay fenao mahalala ianao rery ihany no mahalala zay tsisy na izay ara na ny tenanay ara tsy fantatra hoe Jesosy ianao mbola mahalala anay no fahalalana ny tenanay isan'ny volondohanay ara Jesosy voisanao Jesosy amin'izao aminay rehetrarehetra ianao no mahalala dia mangataka ny hery fananao amin'izao Jesosy hikasika ny fonony izay olona tsirairay avy tonga eto Jesosy anome ametraka an'izay afo sy etaeta ao am-pony tsirairay avy androsika ny hoe anana etaeta hitonga ao aminao Jesosy fa tsy hijanona ho zazara-panahy foana dia misaotra indrindra Jesosy fa ny zavatra fantako dia izao marina ny teninao hoe raha mangataka ianareo dia misaona sahady eto ohatry ny efa nahazo misaotra Jesosy ny amin'ny fampirehetanao ny afo fanananay ato amin'ity irako ity mankasitraka raha io ny anaran'i Jesosy amen ety par rapport an'io ihany ahoana moa ny anaran'i Jesosy atsika raha mbola mijanona zazara-panahy foana tsika nefa Jesosy mitady mpiasa satria dia teny hoe bebe ny vokatrany fa ny mpiasa dia vitsy tsika tsy hoe natao tonga eto foana dia hoe iainy dia tahirana dia mijanona foana tsika ho zaza fa matoa Jesosy miteny ao amin'ny Matthieu 28 19 manao hoe andana toy ny filazantsara atao pisaka ny firenena eto na toy ny filazantsara tsika mila ho fianarana ho amin'ny tsy mintsika mila manome tsika ny le fahazavana satria Jesosy miteny nareo fahazavana zao tontolo izao sy fanasiny tany matoa Jesosy miteny an'izany teny izany tsy voatery antsika hoe mahay mitorobe tsy voatery mahay mitorobe sovavolombelona kely fitsy tena vetivety aminareo androany fotsiny tamin'ny herinandro ity rehefa ao anatinao hetaheta ty amin'ny fanan'olona rehefa ao anatinao manana compassion des âmes ao Jesosy novonjenao dia ianao teny hoe izay nahazo namaim-poana dia manomeza manaim-poana ato anatiko ny famonjena ato anatiko ny fahatsaràn'Andriamanitra ahoana moa tsy zarako an'izany ho an'ny olona zany tadiavy Jesosy antsika amin'izao mafarana izao vavolombelona kely tsotsotra tamin'ny herinandro teo dia zatra mahagaga dia mipetraka ohatr'izao dia tonga dia misy olona manatana dia manatana iny dia rena tarena tsy fantatra hoe gasa zany eritreritra hoe namity mety hoe arabo na ohatr'izany satria fotsifotsy dia mipetraka namanto dia raha ohatr'izany dia kay gasy dia izy vao miteny izy dia tonga dia eko fanamaso tonga dia afafazo ny amoroko tonga dia mitony an'i Jesosy dia zako izy tena katolika be zako tena mena zako izy izay tena zay koa hoe kristiana za zany tsika tsy atao hitsara tsy atao hoe anay marina fa zany tiany Jesosy foana tsy rehetra samy tiany Jesosy daholo na inona fa Jesosy tsy nijerena am-piangonana fa état de cœur ny Jesosy état de cœur manana hetaheta tena amin'ny amin'ny fahamarinana dia tonga moa dia zatra mahagaga tonga dia manome numéro daholo ny olona rehetra manome numéro amin'ny téléphone aty an-dafy zany ianao ndana mbao miteny mba ianao ny contact anao tsy manome contact zany sao izy dia mangataka aty fa tena mataka rehefa miasa ny Saint-Esprit rehefa nanao le état de cœur tadiavin'i Jesosy tena tonga dia mivoaka le parfum de Christ fa zareo izy manantona azy ny olona tsy ray fa tsy izay ihany fa tsy indra mandeha bakany amin'ny centre commercial hoe voamaly zay sy ny tonga dia avy any io tsy hoe olona efa nandray an'i Jesosy fa le olona mandeha religion ny anankiray no katolika ny anankiray indray témoin de Jéhovah sady driga be dia mangaganala tonga dia ohatrany zay le izy le antikristy ampanikle tena tsy mandeha Jesosy Kristy tena aoka heritry farany ambany tsy izany be izy fa toe-pota dia Jesosy antsika zao tena manana toe-po manana toe-pahaleovantena rehefa voavonjy ianao dia manaka amin'ny Jesosy Kristy zany fananana tsy mifaly fa hoavy ianao dia hiakatra dia ireo olona rehetra tonga olona nefa reo nanozarony hainao nanantona Jesosy ambaivazarista anako dia tonga dia mitony fitiavan'i Jesosy foana zay foana zany dia tonga dia zay koa izy dia fa nitany izy fantatrareo ny témoin de Jéhovah tany fa iny tany ihany mipetraka eo dia zany tsy tsika hoe tsy ana discussion fa tetony fitiavan'i Jesosy anao kosa tia Jesosy ianao Jesosy no lalàna sy fahamarana ny fiainana tsisy afaka makany an'ampasan'ny lalàna fa toy izany tiavan'Andriamanitra zao
toy amin'azy dia hoe Jesosy no manana amin'izao tsika tsy handeha amin'ny eritreritrintsika fa aloha masina azy fa ny olona hoe hoavy fotoana tsy maintsy mankiny Jesosy na tsy ho andeha ho ato ary reny fa hiona amin'ny Jesosy ny famonjena ho anazy mamay antsika azontsika zavaika loatra ihany tany olona dia natao amin'ity fiangonana ity fa talitiny ny olona amin'ny fitiavana Kristy ao anatiny fitiavana fotsiny ihany Jesosy ny teny finoana fitiavana finoana fanantenana fitiavana fa ny fitiavana lehibe indrindra rehefa manatsika io fitiavana io tsy mila mitohy akory ianao fa manantona ho azy ny olona misy ohatrany misy emao ty anankiray ty koa dia vao androany zany dia aty gasa efatra miampifiry zany tamin'ny terinandro ty dia zavatra mahagaga za tsy manana koa dia lavitra ery any mipetraka dia jery anao izy hoe tsara be gasa iny tsara be voly sasy vola moa dia tsara za moa zany zay zany ny miatany anaty za tsy mahafantatra hoe gasy satria ohatrany kambodiana le vivavy dia nivoaka teo Saint-Générois voalohany moa dia ny François Mitterrand azafady ohatrany hoe somary lava satria mino fa andoraka amin'ny fotsiny Andriamanitra no andraisana ny teniny tsy voatery zany hoe intercession lava be fa témoignage sy tenao secours dia mandoraka fo amin'ny fanomanana fandraisana ny teniny Andriamanitra tonga vehivavy gasy misy any vatany dia tonga dia mahagaga anany izany tonga dia olona tsika be dia manantonga dia tsisy za tsy mitohy azy hoe tianao Jesosy tianareo Jesosy ho avy izy zay fotsiny ho avy izy fa tena aleo amin'izay tsika tena hiomana mandehanana fanatao dia teo amin'izay teto Saint-Générois izay teny ankaza olona manapatoteza olona efatra efa voatsipiteny hoe tianao Jesosy izay fotsiny tianao Jesosy Jesosy ho avy miomana mandehanana fahamarinana mandehanana fahamasina tadiavo izy mila amin'izao mila mibebana tena ho avy na zay fotsiny ary ny afafinao tena hoe aveka mora tena samy teny anao fa faly Andriamanitra misaotra Jesosy zao atsika marana ny anaran'i Jesosy fa hitsangantsika par rapport amin'ilay Psalm 86 ohatran'i Jesosy Alléluia Psalm 86 mbola verontsika kely izy Psalm 86 no atao famiteny gasy izy ity aty izy tena mazava tsara dia iny ataontsika vavaka Alléluia assiste ny teneniko teo miteny gasy ary vao miteny gasy ty mazava arovo fanaiko famasinao tsika rehetra afaka miteny an'izay hoe famasina satria rehefa nalay an'i Jesosy ianao dia mamasinina Andriamanitra vonjeny mpanomponao isika rehetra samy mpanompon'Andriamanitra rehefa nalay azy dia azy izay matoky anao tompo mamitra fonako fa ianao mitarainao manakarivo ampifalio fanahy mpanomponao fa ianao tompo ananganako ny fanahy fa ianao tompo mitsara sady mamela hevitra azo efandraoko amin'izay rehetra iantsoanao Amen. Sanganitsika namarina mivavaka amin'izay tenin'i Jesosy izay reny masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tena misaotra sy mangasiraka mampivoninahitra anao indray ny amin'izany teninao izany tena marina Jesosy fa ianao nanamasina anay ianao nanambarina anay tsy izay telo marina fa ianao nanambarina anay Jesosy malala ary tsy izay koa no tianao taloha fa ianao nefa tianay taloha nitiavanay ianao Jesosy malala misaotra anao azy efa na dia hoe za rery ary ny tonga teto an-tany dia mbola nafoinao ny ainao no fitiavanao misaotra anao zay Jesosy zay rehetrarehetra reto any amin'izany teninao izany rehefa mankeo an-tongotrao izay dia mangataka famindram-po aminao dia iny koa ianao Jesosy fa mamafanay amin'ilay raha nalatsaka voan'ny fotoana teto an-tany ary izay voadioman'ny ranao dia madio mangatsakatsaka tamin'oram-panala Jesosy ao izay atsapa isan'andro zany fitiavana natolotra ao anay zany Jesosy ianao dia Andriamanitra fanindra fo isan'andro mamela heloka isan'andro ao izay tsy lalao an'izany famindram-pona izany fa tena hoe
anana etaety isan'andro izay andeha amin'ilay famarinanao, andeha amin'ny famasinanao indrindrindrindra satria Jesosy ianao ny miteny mandeha amin'ny famarinana sy famasinana. Jesosy mangetaheta ny fonay, mangetaheta sy rehetrarehetra Jesosy mararo. Tena hoe anana izay toetranao izay anana izany toetranao izany Jesosy satria raha tsy manana famarinanao sy famasinanao izay Jesosy dia ho taverenao amin'ny fiverenanao izay tsy ho ela Jesosy fa ato. Jesosy io mangataka aminao izay ero fananao amenao nay tsirairay avy retonay irean'ny miafo fanato anatinay iverina amin'ny fitiavana voalohany Jesosy iredareda tsy mifatso miafo fanato anatinay mandrapiverina any amin'ny rohany lanitra Jesosy tahirizo zay Jesosy tahirizo zay Jesosy tazomy zay fa tsy mahatazona anao renay zay mbola besiasiana nay zay mbola manana doto manana fanahiny zay Jesosy amin'ity nofonay ty foana Jesosy mahatonga ilay tavela eto ty blocage nay satria misy zay Jesosy mitombo amin'ny fanahy ahatonga nofonay voaombo misaotra ray io mankasiraka indrindra ny amin'izany rehetra izany dia mbola mivavaka koa Jesosy mampanomponao rehetra izay tonga ny teny eto mpanomponao ireo louange aoka tsy ny louange no hita Jesosy fa le tompoideranao rehefa beranao zay ianao Andriamanitra tsy mihaino feo anay fa ianao Andriamanitra mijery toe-ponay mihira ao anao sy midera ao anao reto louange rehetra eto aoka tena andeha amin'izay tompo zay Jesosy hoe tsy te ho hita tsy te ny feoko no hita fa tena hoe te hideranao fotsiny Andriamanitra io fa ianao dia Andriamanitra mitoetra eo ambonin'ny fiderana dia misaotra raha io mankasitraka indrindra Jesosy amin'ny anaranao manao fanezam-baraka izany Halleluja Halleluja Amen. Alléluia. Saya intercessão aí, Asa santi continuamente dire ma Jesus ma che anche non è santi dire no era ma tu mi ma che anche non era ma tu mi cano mai fanno umano no akan tak disinatori psikolog akan teori itu sih Asquecia. Sabe se mai miro, na sabe que você não sabe tá livro. Se que se tá que é um zani, para dizer sabe? Que como zani principal, já não é já sabe que você já ou então lá isso já que é uma que foniu. Merci Presta. Aleluia. 你拿着正节放弃这场节安节，所以你参与了的，我天哪，你马上把你夫妻的电脑。Amen. Isso mas dia, tapi si ya la main si si ko ba ito, pasani tu da para la katua na bon. Amen. Amen na. Doskera, Cristiana de Martian, ko kananya atong ni. Salama. 96. Salamo 96 vai ficar tão que já fala que tem na demanda a pessoa da Jesus Cristo irá ficar bom irá bateu batante irá bateu história de nada da solução na família na Abraham and gentleness
voninahitra ary any amin'ny firenena rehetra mifanaka nataony fa lehibe Jehovah ka mendrika ho deraina indrindra sady matahotra ambony Andriamanitra rehetra. Amen. Fa ny Andriamanitra amin'ny firenena dia tsinotsino fa Jehovah nanao ny lanitra fa mila firakana sy voninahitra ny eo anatriany. Esy fahatsara-tarehy eo amin'ny fitoeram-masina izay firenena manoezany Jehovah eny manoeza voninahitra sy ero amin'ny Jehovah. Manoezany Jehovah voninahitra fianarany. Mitolafanatitra ka mankanesy eo amin'ny kianjany miankofa eo anatriany Jehovah ny fiaingona ny masina. Mahavita eo anatriany izay tany rehetra. Lazao any amin'ny Jekolisy fa Jehovah no mpanjaka ary izao rehetra izao vao olona ka tsisy hezika. Hitsanany olona ny fahamarinana izy. Aoka mifaly ny lanitra ary miravoravo ny tany. Aoka irosorana ny ranomasina izay rehetra ao aminy. Aoka mifaly ny sasy izay rehetra ao aminy dia izay azo rehetra ny anarany eo anatriany Jehovah. Fa avo izy ely ary tsara ny tany izy tsara izy tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena ny fahamarinana. Amen. Izy tena Andriamanitra tena tiako tsindriana toy miankofa izy eo anatriany Jehovah amin'ny fiainana masina. Tena mampivita eo anatriany fiainana masina. Mampivita ny fiainana masina sy akamitsika hoe lava sy ny greva heva. Tsy tsika hoe olona tena manao akanjo fotsy lava be sy olona ohatran'izao izay le fitafiana masina nasan'Andriamanitra. Fa le fotsika tena miravaka an'Andriamanitra. Amen. Ao ny jerena Jesosy etsika voalohany fa tsy hoe manao fitafy mianina tsika loatra tsy tonga amin'izao jugeoza amin'izao hoe manao fitafy mianina sy alina fa tsika dia rehefa mahalala tsara ny hoe inona no anatonantsika an'Andriamanitra. Amen. Antsika mioritra sy ekohitra eo anatin'Andriamanitra amin'ny alalan'izay irafidirana izay. Aza mijery eo ka ianao sy miampavananao hoe mavary dia ve ihany na mitsangana ve ihany na mipetraka ve ihany fa izay hitany amin'ny fanahy masina anao atao. Mety andro alika ianao dia mandroty ianao rehefa izay hitarika amin'ny fanahy masina fa aza menitra hoe ihany tsy mandohalika zaho ohatra ty andohalika nefa dia manao mampalahelo fanahy masina tsy tena mieritreritra. Fa rehefa misy hitarika fanahy masina manisy lahatra anao aminao enao mihitsy hoe tekoly ianao terakasika fonao te miankofa mandoly. Raha te hitsangana efa te hitsangana, raha te hipetraka ianao tsy aza olonao aina, tsy aza ole fanahy masina anao aina. Izay atao. Amen. Amen. Meteza ho tareha fanahy masina. Meteza ho tareha fanahy masina. Lorsque qualcuno non c'è una rimangia, Tena fivelana kama tunakufakana isurunako iterabwana usunuzama maisha anakisha wakufananisha.
fanteny rehetra izay roka baban'Andriamanitra. Tena Andriamanitra zany tena mamelona antsika. Ny sakafo reny dia sakafo miditra vava fotsiny rehefa mivoaka ihany. Ary nina moa zavatra tena hoe mampiaina antsika indrindra hoe raha kristiana tsika dia zavatra tena mamelona sy tena mampiaina antsika. Raha tena mahatsapa mazary ianao dia zany dia raha hoe kristiana sefotsika rehefa hoe tsy tiako fifandraisana amin'Andriamanitra. Tena mahatsapa ianao hoe indrindra amin'izao fiaina zao tena zany ny fiainantsika ianao raha ohatra ka hoe tsy ampy zany hoe kominiontsika amin'Andriamanitra io dia tena iainantsika. Amen. Eka nefa samy atsapa zany daontsika hoe ndrivotra iainantsika mamelona antsika ilaina reny oxygène hoe ndrivotra anisan'andro reny fa reny afaka hitsahatra reny mety hoe raha ohatra tsahatra Andriamanitra izay koa dia sevotra ihany ianao fa tena mamelona antsika raha tena kristiana dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra tena mamelona antsika dia tena Andriamanitra io. Be dia be ny zavatra tena hoe manakivy antsika isan'andro. Ny zavatra fafon'ny Satana sao dia vory isan'andro. Dia mora reraka tsika raha vao tsy ampy ny tena Andriamanitra araka teny Jesosy hoe fahavolonsoraka hoe dia izay ihany mananantsika fa raha voantsika dia vory mamafona ianao tsy tafavoakany io hoe ianao indray maty amin'io aretiny io hoe ianao indray ohatr'izao fa tena hoe ten'Andriamanitra io tena mamelona antsika sy fifandraisantsika amin'Andriamanitra indrindra ianantsika. Amen. Lotsika tena iaina asa atao hirahira mahafinaritra fotsiny le hira fa tena raisa tena ohatra ny vavaka mihitsy raisa vavaka misy tena tolom-bavaka. Amen. Amen.
Zay tena zavatra tadiavo tompo foana antsika hoe verena eo an-tongotra. Amen.
tsara loatra, tena tsara loatra Andriamanitra. Amen. Tena tsara izy, tena tsara loatra izy. Namoa, dia mianazy kely fotsiny ianao anaovana ity tena hoe renira reny a, renira enotsika, ohatra hoe renira enotsika amin'ny andro eny a, na atao hoe amin'ny teny anglais io a, na amin'ny teny français io na ino io a, na tsy azonao na renira zany ohatra hoe tsy azonao koa izy lema amin'ny teny anglais ohatra hoe any Amerika any anaovanao azy, efa anatina sainao a, fa raha tena feno bositra ilay olona tena hoe manana fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra iny olona iny a, fa raha tsy azonao raha zavatra tiany tenenina fa tena mahakasika anao idirana iny. Amen. Dia izay tena hoe tsy ataontsika tokony hoe zavatra maivamaivana mihitsy dia atao hoe fiderana zany, fakana ambiance hoe tiaka ambiance, fa tena ataovy mihitsy fa nazahoana fiderana hoe ataontsika izao a, izany hoe mivatabata tsy maintsy zaza dia mivabo loatra amin'izany a, fa ny anahy fotsiny fifandraisako amin'Andriamanitra hoe manahoana fijerin'i Jesosy aho, manahoana fijerin'i Jesosy ao anatin'ny foko. Zaho moa zany ohatran'ny hoe ministera ametrahan'Andriamanitra anahy dia manao intercession ary tena tsapako mihitsy izy efa tena ela be Jesosy manjanaka amin'izay ministera hoe manao intercession izay ary tena tsapako mihitsy, tena tsapako amin'ny fiainako hoe za rehefa manao intercession dia Andriamanitra misy mampiteny ohatry hoe misy Andriamanitra ho tenena hoe tambava ty a, dia tena ela mihitsy zany hoe voakasika ndraindray hoe fohy ianao na any ianao a, dia tonga dia mitarika amin'ny fanahy masina. Ty zany hoe tsara loatra ianao miaina tamin'izany fiainana zany ohatran'ny hoe mampitomany hoe fanaovana relisio mbola tsy nanany tamin'ny gasy fa nisy tamin'ny teny anglais. Dia tena hoe nakasika ambiana mihitsy ilay iny. Dia tady foana zany ohatra hoe Jesosy ataovy tena hoe mba haiko tsara mahitsy dikan'izay dia izay, tena nakasika an'any izy. Ary efa tena leko zany mivoaka tamin'ny teny français koa ilay izy, dia hoe miavoaka tamin'ny teny gasy natao Messenger, tena fa tena tsapako izy nakasika an'any ilay any satria ohatry hoe tantara-fiainako tena tsapako izany hoe Andriamanitra mitantana ny fiainako, tena tsapako izany hoe Jesosy Kristy nombaly araka tamin'ny teny foana, nataiza toerana misy ahy fony a, mbola tena hoe mbola tao anatin'ny tena hoe aizina, mbola tao anatin'ny tena hoe salva tena nanaonao foana, fa reko mihitsy amin'ny tanan'Andriamanitra. Lava be ny témoignage no resaka anareo hoe raha zany setrasetra hoe lalana efa saika namono dia voly anahy efa hoe efa tena hoe tsy haiko e, efa tokony faty mihitsy an'izany. Izany hoe varatra milatsaka zany tena hoe malatsabaratra dia mivaratra milatsaka eo akaikinao tena ana hoe zavatra zao. Fa io Andriamanitra no be zavatra rehetra. Amen. Rehefa mbola nan'Andriamanitra programa ianao a, tsisy maharombaka anao ela-tanana. Amen. Iainako zavatra be dia be lava be mihitsy. Dia tena tiako loatra tiry tena ohatry hoe nakasika tena tsara daholo ny fiderana. Fa tena tsapako mihitsy zany hoe tanan'Andriamanitra nombaly, tsapako mihitsy zany hoe Jesosy niaraka tamin'ny foana nataiza. Dia rehefa taty aoriana tena hoe resy lahatra hoe sokafin'Andriamanitra maso fanahy baka hiratany a, dia inona ny zavatra fantarina tatiako anao tia hoe lasa malahelo fanahy ianao, lasa ohatra ny sapanao mihitsy hoe taiza ny toerana isy anahy taloha dia aiza amin'izao fotoana izao. Dia ohatra ny tery foana ianao rehefa mahita olona ianao hoe mbola ao anatin'ny aiza, mbola misy olona mbola manao an'izao, tsy ao anatin'ny tsoza dia olona hoe mbola manao ijuge olona hoe ohatran'izao dia fa tena tery ianao hivavaka manodidina. Amen. 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 Tena tovy amin'ny fo tanteraka mihitsy ny izay indray ataovy tena tombavy ao anatiny ao misy tevitsy.
isana misy tenandriamanitra dia alohan'ireo antsika izay atao salama salama 87 izay salama 87 andiny fahaenina Jesosy hoy izay mihira sy mandiny miloharano Kristy amen amen saiko raha zika tsara rambeza fa raha tena azotsika zany tena mirakory tena hoe alleluia alleluia mozy izay iza manohitra zany Davida Davida tena zany sama Davida loatra tena andray manontolo miloharano rehetra ho sisy Davida dia manao sisy amen rasomady izany ratsapanao ratsapatsika hoe loharantsika rehetra dia amin'Andriamanitra dia naotra Davitsika hoe hitsitaka ny andy dia hira dia tsy haiko tsony hoe misaotisaoty ianao hoe hoy izay mihira sy miandio izy fa loharano rehetra dia aminao tsy haiko zany mitany izany zany hoe inasa mieritreritrinao zany hoe loharanonao rehetra teo aminao ny fiainanao fahavelomantsika fahasalamanao tokantranonao tahina ny tsaiky ny fandresenao antoretra rehetra tasao zay hoe loharano rehetra ho sisy Davida rehefa loharano rehefa fiainanao ianao nahazo vaky ianao mananjana ianao tsy haiko manatokantrano manana nyty rehetra ty asa miandry any fa loharano rehetra ho sisy Davida ao aminao amen 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 loharantsika rehetra teo amin'Andriamanitra tsisy afantsika na kely aty izay mampokatokina teny ho izay mihira sy mandio sy safa le izy dia mihira izy dia mandio dia mitsiraka izy satria loharano rehetra dia ao amin'Andriamanitra amen amen zay rehetra ilaiko zay aminao amen
Amen.
Jesosy tena hoe manompo andriamanitra very antsika. Amen. Tena hoe antsika izay tenenao fa tena tellement il est grand, il est beau, il est merveilleux. Tena hoe manazy irery amin'ny voninahitra zavatra rehetra. Dia amin'ny fotoantsika dia amin'ny kavaka. Jesosy tena raha ihany miteny rehetrarehetra teo izay Jesosy tena fisaorana fotsiny atolotra ianao. Tsy teny zavatra be izay Jesosy fa tena hoe manasitrana felo satria nitehirizinao foana izay tamin'ny fitiavanao, tamin'ny présence-nao. Teo amin'ny fony ianao Jesosy dia rasazy aminao irery ihany Jesosy. Dia raha itony fotoana dia araka tena tianatra teo hoe tena okenao irery fa ny masina miteny zavatra valinao dia eto tanteraka izao fotoana izao fa ny masina soatra iray. Amen. Tsika samy zanak'Andriamanitra daholo efa mampatatra an'i Jesosy daholo. Tsy hampianatra be fa partage témoignage kely no atao. Efa elaela tsy miasa dia nanianatra zany amin'izao. Kely satria atao hoe compressé, accéléré zany satria zavatra kely foana fitiana ao anatin'ny 6 mois dia somary tena sainao rehefa elaela tsy mianatra dia tena hitanao hoe mampiasabesatra izy. Dia niteny Jesosy tao anatin'ny tena rehetrarehetra manjary amin'ny foana izy. Ianao izy izy rehefa miteny voa ianao hatramin'ny intercession tatikolao rehefa nateraka vaovao ianao dia vaovao misy verset malaza amin'izay ny Efa io le verset. fantatrareo hoe Efa io le izy. Il est déjà affiché. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ditana hoe rehefa hoe tena vaovao isika, tena hoe olo-vaovao. Jesosy mitsiny tena hoe ilay zavatra taloha iny zany tena hoe araka ny tena tsirindro teo hoe tena hoe tsisy tsoratra hoe nateraka tena hoe olo-vaovao tena hoe purtsika tena hoe madiotsika amin'ny Jesosy. Dia tena izay ny ilalaisika kristiana hoe tena vaovao satria tsika efa nijovon'ny Jesosy efa tena hoe olo-vaovao amin'ny Jesosy tsika voadion'ny tsika zany tsy mila hoe se sanctifier fa on était déjà sanctifié, on a été sanctifié par le sang de Jésus. Dia izay mila raisitsika amin'ny fiainantsika marsatsika amin'ny Jesosy dia hiverina kely amin'ny témoignage rehetra ny ampianarana teo. Ilay kilasy aminay zany olona tsy mahafantatra an'i Jesosy satria ohatr'izay dia ohatran'ny hoe ampianarana zany ianareo ihany olona tsy amin'ny Jesosy ratsy miteny négatif ohatr'izany zany dia ohatrany hoe fampianarana ilay izy tsy ohatrany hoe samy touché pas satria atao hoe fa tsy amin'izany sona dia tsy mahakasika foko ilay izy. Fa rehefa nandeha ny fotoana dia manomboka mavesatra amin'izay satria ilay mafy ilay ady ilay lesona ilay mafy foana dia lasa tsy manam-ponina an'i Jesosy sontsika fa lasa samo zany. Ohatrany hoe rehefa misy situation anankiray dia lasa ohatrany hoe mandraiky mety ity Jesosy hoentiko indray aloha vita kely izy ity fa lasa tsy manana confiance aminao intsony eo. Izay ny hoe tsy mipetraka amin'ny roapô an'i Jesosy fa lasa tianao indray zany ny tena justicenao. Dia tamin'ny voalohany aloha izy justement nandeha dia
satria tena hoe mankinoka amin'i Jesosy zany ny fianarana dia tanteraka. Dia ohatra hoe nanavesatra ilay izy, hitako hoe miforibe ao anatin'ilay izy satria izy manao anazy. Fa rehefa nanomboka amin'izay deux semaines dia hitako hoe mavesatra ihany satria hitako hoe tsy araka ny heriko intsony ilay izy satria tsy vita amin'ny maha-olombelona anahy. Dia izy Jesosy rehefa avy eo tao anatin'izy petrahana izy amin'ny repos. Petrahana amin'ny repos izy ianao fa ianao te ohatra hoe te handeha irery ianao, te havita irery, dia tena avelany tokoa rehefa te handeha irery ianao dia iny ary atao nosy izy. Dia nandeha zany fotoana dia verina vany loatra. Avana be tena vany be fa za tena nianatra tena hoe nanao effort be zany tamin'ilay izy niatory maray nianatra lesona boaka vany ilay izy avany be. Dia izy Jesosy tamin'izy izy izy tsy nandao anahy, tsy za nandao anao fa ianao nandao anahy. Dia tao anatin'ilay izy ohatra hoe naseho an'i Jesosy hoe ianao izy izy milaza hoe ianao kristiana, ianao zanako. Dia nefa izy izy ny olona rehetrarehetra miray kasy aminao mbola tsy mahafantatra anahy. Nefa mahay mifanampy. Ohatra hoe raha misy zavatra tsy haiko za dia mahay mifanampy ny olona ampianarina. Dia nefa izaho hoe anatin'ilay izy tsy hiteny. Satria ohatra misy astuce ohatra dia dia tsy atsofoka an'ilay ankizy fa tazomiko anahy irery. Dia ianao izy izy lasa egoiste ianao. Ohatra hoe lasa hitanao hoe rehefa tsy eo intsony ilay finoanan'Andriamanitra dia mipetraka amin'izay ny chair. Lasa ohatra hoe les envies, ohatra les besoins-nao no lasa ohatra hoe manan-danja aminao kokoa ilay Andriamanitra ao anatinao. Dia tao amin'izay mitiliana izay dia ohatra hoe tena marina tokoa izany Jesosy fa tena nandao anao. Ohatra hoe nanao ohatra hoe je t'ai laissé de côté zany amin'ny ohatra hoe te hiady amin'ny tenako. Dia izay nefa ilay mahampisy vesatra satria tsy hita ny te hiady ho an'ilay situation fa tsy manome reheran'Andriamanitra zany tsika fa on se laisse ohatra hoe za ihany ny hanao ilay izy fa tsy mametraka izy eo amin'ny fanahy masina nefa tsika efa nomeny an'izay plénitude, efa nomeny an'izay hery izay tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsiny. Dia izay koa tena azo tao anatin'izy indraindray ohatra hoe misy zavatra zao ohatra hoe santé, ohatra hoe fahasalamana zao marary izay ohatra hoe tsy mahakasika anay intsony ilay izy satria anananay finoanan'Andriamanitra ilay izy ohatra hoe na marary tsara zao misy fotoana tena hoe KO. Izay efa mianatra ohatra hoe Jesosy iny e. Fa misy situation ohatra hoe tsy tsikatsika no manao anazy fa tsy manome an'izay plénitude ho an'i Jesosy izay tsika hoe iny dia tena hoe ianao Jesosy miahy fiainako dia tena hoe ataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra fa je suis fotsiny ohatra ny tenen'ny taty Rindra teo hoe manaraka fotsiny ahako fa ianao no miantoko ny fiainako. Dia na dia atao hoe zavatra tsy eritreretin'ny sainao ary no miseho dia mahay manaiky an'izay ianao hoe nankiko tamin'i Jesosy ny fiainako dia matoa tia zavatra tia no miseho eo izay zany ny sitrapon'Andriamanitra. Na dia atao hoe tsy eo amin'ilay calculako mihitsy dia hoe izay zany ny sitrapon'i Jesosy dia mahay mankasitraka zany mahay reconnaissant fa tsy hoe fa maninona izao fa mahay mankasitraka foana dia izay partageko izy amin'izany. Alléluia. Tsara Jesosy. Manaka ny pasteur Franz na mbanao traduction pasteur amin'ny interprétation police non.
Alléluia. Alléluia. So quand c'est sauce, on remercie au Seigneur. So que niko na wewe, eva misabata azo. Et la masse. Quand vous recevez quelque chose, reçois-le. So, maintenant, l'histoire de la révélation, pasteur Hans. Il y a une révélation que moi j'ai dit une fois. Oui, c'est la mission de l'essence. L'interprétation, c'est qu'on n'a plus besoin d'entrer dans la présence de Dieu. Ça fait qu'il y a une mission de l'essence. Parce que la présence de Dieu palpable, c'est vraiment nous, là où nous sommes, là est la présence de Dieu. C'était l'intelligence, il a adapté dans les révélations. Et c'est l'intelligence qu'on doit avoir pour qu'on adapte avec la révélation qu'on reçoit. À son fil. Nous sommes les femmes ici. Ici, le vrai aménagement dans la révélation. Il y a un level de révélation que Dieu nous donne. Et ça fait qu'on n'est pas dessous. Il ne revient plus à l'ancienne révélation. C'est bien mieux que nous, et non est pour les sens de l'évangile. Dis à celui qui est côté de tu es la présence de Dieu. Ah, c'est maintenant, on a vu là, oui. Dieu est en toi. Parfois, tu as trouvé ça. Est-ce que tu le sais? Tu es dans tes livres, parfois, tu as trouvé ça. C'est ça. Je vais essayer. C'est pas grave de ça, va passer. Des fois, on n'est pas conscient de ça. C'est comme on a implosé au fond. À partir de maintenant, à chaque fois que tu te réveilles le matin, sois conscient de cela. Amen. 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 Antoine, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'allonger sur le message. Parce que dès qu'on a commencé à ce moment, il y a un témoignage, avec les témoignages, il faut un déficit. Normalement, là, on digère. L'évangile. Et on retire. Alléluia. C'est plus que sur les listes. Je ne vais plus rajouter ce qui a été dit. Femme, ça va pas m'attraire. Il y en a encore dans la foi. Mais je veux juste t'appeler sur une seule chose. C'est la présence d'un Dieu. C'est la présence de Dieu en toi. Il a les versets pratiqués d'abord. C'est quoi le verset que tu as dirigé à la prie? Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Et je remercie également Tatiana qui a été conduit par le Saint-Esprit. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment rien préparé. Mais je veux vraiment que le Saint-Esprit nous conduise aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont préparé ne sont pas conduits par l'Esprit. Mais la preuve, c'est que le Saint-Esprit, le même Esprit nous a conduits aujourd'hui. Ok. J'aimerais inviter un jeune à lire ça à haute voix, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez rester là? Allez, passe en Jésus. Amen. Ils avaient été les jeux. C'est qui dit jeu là dans ce verset? Moi, je suis où le mieux de ça? C'est Dieu qui a dit je. Les femmes, c'est l'Ancien Testament aussi, hein? Quand on regarde l'Ancien Testament, c'est chose qui est dans l'Ancien Testament. Il faut qu'on voit Jésus dans l'Ancien Testament. Sinon, on ne peut pas entrer dans la nouvelle alliance, la révélation de la nouvelle alliance. Une révélation, de la nouvelle alliance. Parce que cette révélation-là, c'est pour la nouvelle alliance.
J'aimerais revenir sur le partage de tout à l'heure. Quand tu reçois Jésus, quand tu crois en Jésus, quand tu crois qu'il t'a pardonné, et c'est lui qui intervient et fait cette opération. Amen. Amen. Ce n'est plus toi qui change ton cœur. Et c'est lui qui change ton cœur. Pour qu'il n'y ait pas un homme ou une femme qui soit élevé. Mais c'est le Dieu qui change, qui est vu, qui est visible. Et c'est à lui qu'on donne toute la gloire. Quand on fait un témoignage, ne dis plus à chaque fois je. Mais celui qui a dit je dans ce verset, parce que c'est lui qui le fait. Toi et moi qui sommes ici en ce moment, c'est grâce au jeu dans ce verset. Dieu sait. Voilà pourquoi Jésus interpelle les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Il y a une église à qui Jésus a dit « Reviens à ton premier amour ». C'est vraiment une église qui fait beaucoup d'activités, beaucoup d'œuvres de Dieu. Vous la reprochez ces choses, alors que Jésus les a quand même reprochées. Mais reviens à ton premier amour. Parce que c'est des hommes et c'est des humains qu'on voit dans cette église. Et on oublie le Dieu qui est digne de gloire. Par exemple, quand il y a des miracles, on ne voit plus Dieu, mais c'est l'homme qui a été ou la femme qui a été utilisée par Dieu qu'on voit. Voilà pourquoi Jésus a dit reviens à ton premier amour. Il faut qu'on redonne la gloire à Dieu. J'aimerais t'interpeller aujourd'hui, Église. Donnons la gloire à Dieu. Lui seul. Parce que c'est lui qui change ton cœur. C'est lui qui donne l'Esprit Saint en toi. Et c'est lui qui enlève le cœur de pierre. Et c'est lui qui te change en cœur de chair. Pour qu'il n'y ait aucun homme, aucune femme qui soit glorifié ou élevé. Voilà pourquoi Judas n'a pas été approuvé par Dieu. Judas, il s'est repenti. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Judas s'est repenti. Vous connaissez ou pas? Est-ce que vous connaissez cette histoire? Hein? Regardez dans Google, Judas s'est repenti. Amen. C'est sur le frontière. En français, version musicale. Oh, en italien, c'est bien ça. Matthieu 27, on va visiter ça. Voilà.
Si je n'arrêterai pas de remarquer sa femme, tiens. Taïd. Oui, Taïd. Oui. Taïd, Taïd, elle va aller à la théâtre, c'est des gens qui touchent le théâtre. Où allez va Taïd? Et on a donc il se Dieu va consulter. Judas se repentit. Et na velho de fura. Filipana les âmes. Les femmes sont restées. Et il a rapporté même les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et pourquoi il n'a pas été approuvé par Dieu? C'est-à-dire, t'aimes la justice, t'aimes la justice. Parce qu'il voulait faire justice lui-même. Ça se sont déposés en justice et justice. Mais il ne s'est pas reposé sur la justice de Jésus. C'est-à-dire, l'histoire de Dieu en a été. Et il y avait un moment où Pierre, il a renié Jésus 3 fois. Pierre a fait une débat. Est-ce que Pierre s'est repenti? Hein? Il a dit ça. On a fait ça, il a dit. On a fait ça, on a fait ça. Toi, on est Pierre a pleuré et a regretté amèrement ce qu'il a dit, mais il n'a pas dit clairement qu'il s'est repenti. Nifa, faut nous entendre ces saucisses. Et quand ça vient entendre ces saucisses. Et dès qu'il a vu Jésus, alors que Jésus était ressuscité, tant que ces saucisses, dans nos temps vécu parti, tant que trouve des mémoires dans la masse. Jésus à ce moment-là, il faisait un barbecue parti au bord de la mer. Ça sinon, on a un bien. Parce que ses disciples étaient affamés. Ils sont partis pêcher. Et ils n'ont rien pris. Alors que Jésus, il a déjà préparé un repas au bord de la mer. Et c'est Jean qui a dit, Jésus est là. Et c'est qui s'est précipité en premier? C'était Pierre. Pourquoi Pierre n'a pas fait comme la première fois? Qu'est-ce que Pierre a dit quand il a vu Jésus la première fois? Quand il a eu le miracle des poissons là, au tout début. Qu'est-ce que Pierre il a dit? Qu'est-ce que Pierre il a dit? Il a dit, je suis un pécheur et loin de moi. Est-ce que Jésus a dit, oui, tu es vraiment un pécheur? Mais lève-toi, je te ferai un pécheur. Quand Jésus te voit, il ne voit pas le péché en toi. Même si tu es encore dans le péché, il ne voit pas le péché. Parce que son sang a été versé. C'est pas par tes propres efforts. Mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui t'a racheté par son sang. Parce que sinon on revient dans l'ancienne alliance. On revient aux lois. Maintenant, nous sommes dans la période de la grâce. La grâce ne veut pas dire va et pêche. C'est pas ça.
Fa tiako tenena aminao fotsiny. Et ce que j'ai juste envie de te dire, Andriamanitra tsy mahitana fahotana aminao zany. C'est que Dieu ne voit plus le péché en toi. Fa mahasamihafa fotsiny ho an'ny olona. Ce qui différencie ici les gens, mino vraiment. Est-ce que tu crois? Tena mino vraiment. Est-ce que tu crois vraiment? Tena mino vraiment. Est-ce que tu crois vraiment dans ta cœur? Que Dieu te regarde avec un regard d'amour. Est-ce que tu le crois vraiment? Comment on peut savoir que quelqu'un a vraiment reçu cet amour de Dieu? Parce qu'il ne voit pas le mal chez les gens. Il n'est pas là pour juger les gens. Est-ce qu'il a le regard de Jésus? Quand tu dis juste de manière vaine comme ça, ah, Dieu m'a pardonné et Dieu est juste envers moi. Et on a automatiquement aussi des regards qui sont méchants envers les autres. Et nous voulons que les gens changent charnellement, mais ne plus se reposer dans le repos de Dieu. Ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, si on affiche ici tout le monde sur cet écran, on est tous pécheurs. Peu importe qui tu es, et même si tu es quelqu'un qui tu t'enfermes dans ta chambre et tu jeûnes pendant toute l'année, 365 jours, tu es toujours pécheur. Mais quand tu acceptes, que le sang de Jésus a été versé, que tu le reçois par la foi, c'est le sang de Jésus que tu reçois par la foi. C'est ça qui te sanctifie. On ne peut pas se sanctifier par nos propres efforts. J'étais vraiment dans ça. Là, il y a ma femme qui est là. Elle vient me dire du coup que Pasteur Daniel, avant, il jeûnait 7 jours sur 7. Et je voulais vraiment défier le jeûne de Jésus. Et pendant 6 mois, je voulais jeûner. Et j'ai été grondé. Je me suis réveillé un matin. J'ai entendu une voix audible. Et il m'a dit, mange. J'ai dit, mange. Mange. Et moi, je lui ai répondu, mais tu n'aimes pas que je souffre un peu là comme ça, je jeûne.
Est-ce que tu veux aussi que Aïs et Sarah, donc ses enfants, doivent aussi souffrir d'abord avant d'avoir son approbation? Dis que non, tu te trompes. Parce que tu refuses le sang de Jésus. Tu veux faire les choses par toi-même, par tes propres efforts. Et après, tu te vantes en disant que tu as jeûné pendant 6 mois. Tu n'auras pas ma faveur. Il y a des moments nous voulons nous sanctifier nous-mêmes par nos propres efforts. Si on ne se repose pas sur le sang de Jésus et sur la croix. C'est une abomination devant Dieu. Devant les hommes, tu as la faveur des hommes. Mais tu n'as pas la faveur de Dieu. Et des fois, le matin, combien de fois je prie 2 heures. Avant 2 heures du matin. 2 heures du matin, 2 heures du matin, je ne cessais pas de prier. Et à un moment donné, et il y avait un moment où j'étais en train de m'endormir. Et puis j'ai grave regretté que Dieu est vraiment en colère contre moi. Parce que je n'ai pas pu prier à 2 heures du matin. Du coup, je me suis culpabilisé pendant toute la journée. Il y a une révélation que j'ai reçue après ça, je ne sais plus si c'était pour ma manifestation ou autre. Oui, Dieu n'est pas forcément dans la discipline qu'on met en place. Des fois, on met de la discipline pour nous. Mais c'est pour nous. Mais Dieu est au-dessus et au-delà de la discipline qu'on met en place. Que ce soit à 2 heures du matin, à 3 heures, midi, pendant que tu rentres, ça va pas. Tu es enfant de Dieu. Jésus est mort pour toi. Il connaît ton cœur. Des fois, on crie des principes pour nous-mêmes. Et des fois, on se trompe sur le principe. Et après, on se dit, mais Jésus, Dieu, je ne peux pas le faire. Et on pense que Dieu est en colère contre nous. Et on se culpabilise. Jésus, quand il a demandé à Pierre et à Jean de prier avec lui pendant 1 heure, est-ce qu'ils ont réussi ou pas? Ils étaient en train de dormir. Est-ce que Jésus a dit, vous n'êtes plus mes disciples, vous n'êtes plus dignes d'être apôtres? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Mais c'est notre cœur qui est comme ça, mais le cœur de Jésus n'est pas comme ça.
Quand il y a quelqu'un qui ne vient pas, tu pries. Vraiment, que les choses. Quand il y a quelqu'un qui ne vient pas pour prier, on a des préjugés. La loi n'accepte pas. Si, que ce soit juste entre lui et Dieu, entre elle et Dieu, c'est pas ses affaires. Ne rentre pas dans la vie des gens. La loi n'accepte pas. Mais c'est juste entre lui et Dieu, entre elle et Dieu. Ça ne va pas juger dans la demande. On passera tous devant Dieu pour qu'il juge. Ça. C'est vrai ou pas? Ne juge pas avant l'heure. Mais en attendant l'heure de Dieu. Parce qu'il faut se demander ces choses. Mais fixe tes yeux vers Dieu. Attends qu'on fasse un pardon, ça n'a pas. Et sois juste conscient que tu es un enfant de Dieu. C'est des référents, il faut long terme. C'est ça revenir au premier amour. C'est d'avoir cette identité d'enfant de Dieu. Parce que des fois, on prend la place de... On a une liste. Oui. Et c'est nous-mêmes on juge les gens. Ah, lui, il est bien en Dieu. Lui, il n'est pas très passionné pour Dieu. Donc, quand je les casse comme ça. Bien sûr que connaissons, ce n'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle. Je ne vise personne quand je dis ça. Je n'ai rien préparé. Mais on a remis vraiment toute la main du Saint-Esprit. Le culte d'aujourd'hui. Pour moi aussi, c'est pas. Moi aussi, ça m'arrive de juger. Nous recevons tous chacun notre part. Et remettons Jésus à sa place. Vraiment à la place que Jésus mérite. Si nous sommes conscients et si nous avons le regard de Jésus, par rapport à nous-mêmes, on sera étonné. Tu m'aimes vraiment comme ça, Jésus. C'est les fausses différentes, ces choses sont bien. Regardez juste comment Jésus était avec ses disciples. Jamais Jésus. Jamais ces choses. Jamais Jésus, il juge ses disciples. C'est le moment où moi j'ai partagé à propos du logos. Oui, c'est chose logos que Jésus veut logos. Mais chacun a son rima. Chacun a une révélation de la part de Dieu. Qui aime la couleur rouge? Qui aime la couleur jaune? Ça passe. Couleur verte? Oui. Mita. Ils ont dit couleur violet. Violette. Couleur violette.
Zote nikaona famille l'Ancien Testament là. Et Michael, Jésus. Quand tu lis l'Ancien Testament, vois Jésus. Il a dit alliance avec Noé. C'était quoi l'alliance avec Noé? Tamin'ny rehefa tapitra ny déluge. Quand le déluge est terminé. Zareo alliance Noé moa alliance n'Andriamanitra tamin'ny C'est une alliance de Dieu avec les humains. inona le izy? Ah, comme ça, c'est facile. Ambazavao anao hoe Jo, inona ny tiavanao loko menamena? Pourquoi tu aimes la couleur rouge, jaune? Parce que c'est la couleur des Ferrari. Et malgré ça, ok. Avec Rebecca, Il a dit un peu comme moi. inona ny couleur amin'ny Rebecca jaune? Inona ny tiavan'ny Rebecca jaune? Akoho jaune jaune. Inona ny tiavan'ny Rebecca jaune? Toi, tu aimes la couleur jaune. Couleur maitsomaitso azo amboa ray mety oui, alléluia. Inona ny tiavan'ny Soaty couleur violet? Pourquoi tu aimes la couleur violette de la Soaty? Maitso sy jaune. Antsika tiaka mafy be aloha ny ampelinasa hitanareo ny arc-en-ciel amin'ny fizahan-tena Jesosy. Jesosy zay zay teny Jesosy hoe ny teny hoe raha misy roa na telo na efatra dia aiza hoy izy Là où deux ou trois sont assemblés en un. Amavitry kely moa zay verset zay sa le verset misy izy. Jésus qu'on a apprécié. Inona le verset misy an'izy? Arc-en-ciel. Non. Hoe raha misy roa na telo. Tsika zao le roa na telo. Jesosy dia arc-en-ciel en fait. 18, 20, Matthieu 18, 20. Matthieu 18, 20, ok, allez, passe plus maintenant. 18, 20. Ou 18, 20. Voilà. Misy jeune anankiray indray mba mamaky azafady. I Christelle bitsibitsiky io mihitsy mamaky. Aleva Christelle. Ok. Il y a des filles. Voilà. 2, 3, 100 inona? Je peux enlever. Assembler, fa tsy hoe prier. Assembler. Vory. Assembler. Tsy rehefa miaraka ohatr'izao Assembler. Jesosy dia manome ny couleur arc-en-ciel satria manana ny révélation momba ny Jesosy. C'est pas ça? Jaune. Ah, je vois, j'ai des deux. Enfin, Manana ny révélation momba ny Jesosy. attends, Mana révélation momba ny Jesosy. Mana révélation momba ny Jesosy. Soaty violet. Quand on est assemblé comme ça, dans une salle ou peu importe, on représente Jésus parce que chacun a une révélation particulière de Jésus. Et par exemple, le blanc, c'est le rouge, et ainsi de suite. C'est le schéma. Chacun a son théma, et Jésus est le beau rouge.
Le réma, c'est les couleurs. Le réma, c'est la couleur. Le danger, si 10, Jonathan remplit une révélation, c'est une faille. Jonathan ne se trompe pas quand il dit que sa couleur préférée, c'est le rouge, parce que c'est la manière dont il voit Jésus. Rouge, c'est la base des choses. Pour lui, Jésus est rouge. Si avant qu'un personnage, Jonathan, après le pécaoué, rouge, il y a je ne peux pas dire à Rebecca, non, c'est seul le rouge doit être notre couleur préférée de tous. Ça, Rebecca, moi, il t'a dit, jaune. Mais Rebecca, elle a également sa couleur préférée, c'est le jaune. C'est le réma. C'est la couleur sans palette. Le réma de l'huile, c'est la couleur verte. Et les Swati, c'est la couleur violette. Cette figure a une raison. Et nous, l'Église, dans ces derniers temps, mais la manifestation, il faut qu'on arrive à s'écouter. Ça dit ça dans l'enfant de parce que chacun a le Saint-Esprit. Chacun a la manière dont Dieu le conduit. Et il faut qu'on apprenne à s'écouter. Il faut que Rebecca arrive à accepter que la couleur préférée de Joe, c'est la couleur rouge. Il faut qu'on accepte que Jésus aussi peut se révéler différemment à une autre personne. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu s'est toujours révélé de manière différente à chaque serviteur. Même son nom, à chaque fois, il révèle un nom à chaque serviteur. À chaque fois, il se révèle avec un nom différent. À ce moment-là, et c'est Jésus qui a combiné tous ces noms. Et c'est en Jésus que nous recevons aussi son réma. On devient une secte. Si on va juste écouter la couleur rouge de Jonathan, mais on ne va pas écouter la couleur jaune de Rebecca. C'est plus Jésus dans sa plénitude qu'on croit. Peut-être que c'est juste ses jambes. Voilà pourquoi l'Église est opprimée. Des fois, on arrive dans une église, on dirait, on est dans le deuil. Parce qu'on n'a plus la joie de Dieu. Mais si on sait révéler, refléter Jésus dans la plénitude, si on arrive à s'écouter, on va chanter, on va proclamer comme les 4 êtres vivants dans l'Apocalypse, Saint, 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 Saint Seigneur. Parce que tu trouves toujours quelque chose de la voix de Jésus. Tu dis waouh, je savais pas que Jésus était comme ça. Ah, il est jaune aussi. Ah, il est vert. Violet. Rouge. Si on reste sur le rouge, on connaîtra que le rouge. Et même toi, tu vas en avoir marre de l'entendre toujours rouge. Il faut qu'on arrive à s'écouter Église des derniers. C'est pas forcément toujours un pasteur. Chacun a le Saint-Esprit.
Il faut qu'on arrive à nous écouter. On a aussi envie de savoir comment Jésus se révèle à vous. Pour qu'on puisse connaître mieux Jésus. Parce qu'on ne connaît pas Jésus à 100%. Regardez Pierre. Pierre qui a eu la clé de l'église. Hein? Il a pris un apôtre selon son intelligence. Alors que Jésus il a déjà choisi un autre apôtre que ce que Pierre il a choisi. Pierre il n'était pas au courant. Et tous les apôtres de Jérusalem ils n'étaient pas au courant. Celui qui nous a persécutés là. C'est lui que tu as choisi. Tu es au courant? Quand Barnabas a ramené Paul à Jérusalem, il l'a présenté aux apôtres, personne ne lui a cru. Pourquoi Jésus n'a pas révélé directement aux autres apôtres? Parce que Dieu veut qu'on soit humble. C'est pas tout que Jésus dit à une seule personne. Mais il faut qu'on arrive à s'écouter. Amen. Frères et sœurs, apprenons à s'écouter. Ne prenons pas position directement en disant ah, ça c'est pas Jésus, ça c'est Jésus. Mais Jésus nous a donné une astuce en disant reconnaître l'arbre à son fruit. Nous avons d'abord quel est le fruit de cette personne? Est-ce qu'il a la joie? Est-ce qu'il a la paix de Jésus? Et tu vas voir que le fruit de Jésus abonde dans cette personne. Et des fois, peut-être que c'est quelque chose de nouveau qu'on entend. Apprends à écouter et demande à Jésus si c'est vrai ou pas, à discerner. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu ne peux plus être ballotté ici et là. Jésus n'a jamais interdit à ses disciples de l'écouter que lui. Mais Paul lui-même, il a dit, connais une chose, et retiens ce qui est bon. Même Jésus l'a dit à ses disciples, écoute l'enseignement des pharisiens, mais ne fais pas ce qu'ils font. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es enfant de Dieu, tu vas reconnaître si ça vient de Dieu ou pas. Amen. On va partager la Sainte Seine. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bouillonne ou vous voulez partager?
sont bénéficiaires aussi. Ils sont bénéficiaires de la communauté. Vous savez, c'est un truc qu'on va partager maintenant. Ah oui, c'est un peu. On peut faire un peu. Voninahitra an'i Jesosy mikasika be amin'izany fizarana entiny fitera. Je suis vraiment touché par ce message du pasteur. En fait, tsy anaty be fa izara Jesosy atao aminy. Je ne vais pas trop rajouter, mais je vais juste partager un peu ce que Dieu m'a mis à cœur. Sur Adam et Ève, ils ont péché. C'est là que la mort est entrée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont été séparés de Dieu. Et après ça, moi j'en suis certain. Peut-être qu'il y avait beaucoup de choses qui sont bien, qu'ils ont fait après être séparés, après s'être séparés de Dieu. Mais tous les biens que Adam et Ève ont fait après avoir été séparés de Dieu, quand Dieu a dit que quand tu manges ça, tu mourras, et c'est ça qui est vrai. Leur identité ne sont plus revenus par leurs propres efforts. Mais une seule chose a ramené l'identité de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix. C'est le seul qui a ramené notre identité au enfant de Dieu. C'est écrit dans Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous. Mais c'est un don gratuit venant de Dieu. C'est comme ça que l'identité a été C'était dans les ténèbres qui nous a enlevés, dans la mort qui nous a enlevés, pour le mettre dans la lumière et dans la vie. Je vais terminer par ceci. Quand quelqu'un pêche, il doit chercher un agneau innocent. Quand le grand prêtre voit cet agneau sans tache, il ne demande pas qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années. Cette année qui a besoin d'être pardonné. Mais le seul critère, c'est que est-ce que cet agneau présente certaines taches. C'est-à-dire que le grand prêtre, son rôle, c'est de regarder à l'agneau s'il a une tache ou pas. Et quand il est sûr que c'est un agneau sans tache, et on met la main du pécheur sur la tête de cet agneau. Et le péché de cet homme
va dans cet agneau qui s'entache. Et on fait couler le sang de cet agneau. Et pendant un an, cette personne-là qui a fait ça, les sondages sont. Ao anatin'izay ilay olona tsy hoe tsy manao ratsy, tena manao ratsy ilay olona. Fa tsy eo anatsihan'Andriamanitra satria le tsin'ilay olona no afaka ao amin'ilay Bible, dia le tsin'ilay Bible lasa amin'ilay olona, tsisy eo anatin'ilay fotoana. Et pendant un an, il est innocent, même si des fois, il arrive qu'il fait du mal. Satria herintaona-ilay raha tao anatin'ilay Bible fotoana, aina herintaona tao anatin'ilay Bible fotoana dia herintaona validation tsy fanaratsiny. Et ça dure un an, en fait, le pardon des péchés, à ce moment-là. Quand on fait couler le sang de l'agneau. Tandindona fotsiny ihany zany zavatsara nataon'Andriamanitra tany amin'ny fanekena taloha zany araka ny teny pasitera teo fa Jesosy ihany mitondro lehibe io. C'est juste une image, mais ça représente Jésus. Fa zao rehefa tonga Jesosy Kristy dia nandatsaka ny ainy mandrakizay. Quand Jésus est venu, il a fait couler son sang éternellement. Teny mihitsy Jesosy raha rakondro fa trondro lasy trondro vavy na raha nondro lasy any fa tsy haiko vita be ny teny eo izay tsy nahafaka anareo tamin'io izy nefa navita na mila nentinareo eo tsy nahafaka izany raha Jesosy. Le sang de Jésus vaut beaucoup plus qu'un agneau sans tache, qu'un autre animal. Androany raha miteny ianao fa rehefa nandray an'i Jesosy ianao mitombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana tafafindra tao amin'ny fiainam-pahafatesana ao amin'ny fiainana zanany mananjainao tsisy fahamameloana intsony. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Afaka afisitsika ve Romains toko fahavalo andininy voalohany. Romains 8:1. Dia mba hindramiko ilay système pasteur mba miasa tanora ray azy zay hitanareo mba maky amin'izy mafy be. Et je veux inviter un jeune à dire ça à haute voix. Romains 8:1. Raha natavonao zay savizy. Misy condamnation dia zao raha mana problème apitsika eo. Hoe misy condamnation rehefa zao. Afampiana raha ny tenin'Andriamanitra. Ne rajoutons pas la parole de Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ils ont pris les feuilles de figuier, Adam et Ève, les feuilles de figuier pour essayer de cacher leur honte, leur nudité. Ça n'a pas pu couvrir leur face. Et ceux qui sont en Jésus-Christ relevaient Jésus. Est-ce que vous voyez que ma main, il y a plusieurs taches? Est-ce que là, vous voyez les taches? L'église qui va recevoir Jésus, qui va être enlevée, c'est l'église qui est sans tache. Est-ce que tu arrives à faire par tes propres efforts à être sans tache d'hérite? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu es sans tache d'hérite? C'est pas par les heures, sinon on va se monter. C'est Jésus que tu revêts, qui sait que tu es sans tache. Je suis sûr que tu as reçu cette connaissance de Dieu. Amen.
Mais Então, agora você tem uma vez na cabeça, você não for. Ela vira sábado, sai da tua vida, sai da gema, como um filho dele, contou tudo isso. Você já fez tudo, né? je peux rajouter à ce que le chanteur Guillaume a dit. E forse mi fa, a sa mantiamo in prima volta. Ne marche plus avec les prophètes et femmes. A sa mantiamo in prima volta. Ne combat pas le péché avec tes propres efforts. Si, je suis d'accord, ça. Tu ne peux pas le faire. Ça veut dire ça, quand même. Moi, je l'ai fait, j'ai essayé, mais j'étais fatigué. J'étais fatigué. Nous entrons dans le retour de Jésus. Il est mort. C'est lui qui va faire l'opération en nous, les amis. Croire en ça. Ces choses, on a tout favorable. C'est vraiment cette foi dans la simplicité. Nous sommes très conséquents. C'est vraiment difficile de juste croire. C'est une nature humaine. Parce que la nature de l'homme, Qui aime. c'est de faire toujours ses propres efforts. Et c'est bien en haut. Et par la femme. Voilà pourquoi la porte est étroite, le chemin est étroit. Madame Jésus. Parce que c'est le chemin de Jésus. Ça va te sentir. C'est pas quelque chose de difficile. Ça va te marcher. C'est pas quelque chose de dur. Oui, ça va te Tu vas pas faire beaucoup d'efforts à entrer dans ce chemin. Ah, ça va te Mais c'est juste une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. On avec foi. Affaire de toi. À sa matin. Mais répète aujourd'hui que tu es son enfant bien. À sa manamité, à sa. Ne te culpabilise pas. Il est mort pour toi et c'est lui qui va faire l'opération de te changer. Je proclame dans le nom de Jésus. Tous les malades aujourd'hui, vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Prends le pain et mange. Prends maintenant la coupe. Si c'est ta façon de la casser, si c'est ta façon de la casser, Rien ne nous séparera en frère, de l'amour de Jésus-Christ. Prends le sang de Jésus parce que il t'aime. sois dans nos églises. Merci Jésus, il t'aime, papa. Sur le côté à mieux, Nous voulons nous reposer sur ton œuvre et pas sur l'œuvre. Nous te demandons pardon, Jésus. Il y a plusieurs fois dans notre vie, on veut faire les choses par nous. Mais aujourd'hui,
librement Jésus. Une femme est marquée, nous croyons en ça. Une femme est marquée, nous croyons en ça. Une femme est marquée, nous croyons que nous sommes saints en toi. Surtout saints encore. Merci de ce son Père. Amen. Oui. He's now speaking the Lord's one. These are now speaking one. These are the Snapper and I can't be much. Amen. Dans mon téléphone, il existe ça. C'est chaque fois. Là, dans ce téléphone, en train de faire le film. Je peux regarder alors. Woo!
Thank you.